Ry havana, manonona ny fiadanan'ny tompo anao sy ny ankonanao izay mandray izao afatra izao. Misaotra ny tompo isika fa mbola nomeny tombonandro ka natatry indray ity maraina vaovaon'ny alarobia fa 17 ny volana novambra taona 2024 ity. Ny anjara mofinainao antsika an'io dia ny asan'ny apôstôly 17, ny 18 ka hatramin'ny 20. Nefa mialohan'ny amakiana ny teny sy torian'izany dia vavaka aloha isika. Ry Andriamanitra Rainay io, Rainay amin'ilany Jesosy Kristy ianao. Misaotra noho ny famindraponao ka velona natatry ity andro an'io ity indray izahay. Misaotra noho ny fitiavanao izay arotsaka ao aminay isan'andro isan'andro. Midiranao mankalazanao izay satria tsy takatry ny sainay ny fitondranao ny fiainanay. Anio raha vakiana aminay ny teninao ary hotoriana dia taio mba tsy hiverina aminao foana izany raha tsy mahavita izay nanirahanao azy. Ny fanahinao tsy ala ty anatinay ka ho tonga amin'ny fahafenoana fanahy masina izahay. Ho teny velona hitondrahainao anay ny teninao. Ny fonay ho tany lonaka ka handray ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo nanaovanay zavavaka izany. Amen. Asan'ny apôstôly 17, ny 18 ka hatramin'ny 20. Vaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary nisy jiosy tonga avy tany Antiokia sy Iconium izay nitaona ny vahoaka ka nitora-bato an'i Paoly dia nitarika azy hoe nivelan'ny tanàna satria nataony fa efa maty izy. Fa noho nanodidina azy ny mpianatra dia nitsangana izy ka lasa niakatra tao an-tanàna. Ary noho ny ampitso dia niala tao izy Barnabasy ka nakany Derbe. Ary rehefa nitory ny filazantsara tamin'izany tanàna izany izy ka nahazo mpianatra maro dia niverina nakany Listra sy Iconium ary Antiokia indray izy. Nampahery ny fanahin'ny mpianatra ka nananatra azy haharitra amin'ny finoana. Sady nilaza fa tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nanendry olona teo amin'ny isam-piangonana izy dia mivavaka sady nifatianina ka dia nanolotra azy ho an'ny tompo izay efa ninony. Ary rehefa nandeha namaky an'i Pisidia izy dia tonga tany Pamfilia. Ary noho ny efa nitory ny teny tany Perga izy dia nidina nakany Atalia dia niondrana antsambo niala teo izy akany Antiokia izay efa nanolorana azy ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny asa izay novitainy. Ary rehefa tonga tao izy ka namory ny fiangonana dia nilaza izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny mbany azy sy ny namohan'ny varavaram-pinoana ho an'ny Jentilisa. Dia nitoetra elaela ihany tamin'ny mpianatra izy. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Tafatoetra ny fony izay miandry ny tompo. Mbola izany hatrany ry havana no loha-hevitra mpandinintsika mandritra ity volana novambra ity. Ny asan'ny apôstôly no hoan'ny boky ao amin'ny testamenta vaovao tantaran'ny zava-nitranga voalohany indrindra tamin'ny fiangonana kristianina. Lioka no voalaza fa nanoratra azy ity. Niara-nasa tamin'i Paoly izy. Izany no nahatonga ny fampiasana ny hoe izahay ampidirany ao amin'ny ampahany amin'ny fitantarahany koa ny tenany. Tany Roma no nanoratana ny asan'ny apôstôly nandritra ny 2 taona nigadrany Paoly tany dia ny taona 950 ka hatramin'ny 120. Raha iverenantsika ny perikôpantsika dia ny asan'ny apôstôly 17, ny 18 ka hatramin'ny 20 dia tantaratra ny fijaliana, ny fifaliana, ny fisedrana ao anatin'ny asa fampelezana ny tenin'Andriamanitra. Ary ao anatin'ny fandresen'ny filazantsara ihany koa ny fahoriana. Ndeo mentsika loha-hevitra hoe tafatoetra ny fony izay miandry ny tompo ka tsy mihanahana fa mandroso hatrany amin'ny fanompoana azy sy mijoro vavolombelona ny amin'izay nitondran'ny tompo ny diany. Tafatoetra ny fony izay miandry ny tompo ka tsy mihanahana fa mandroso hatrany amin'ny fanompoana ny tompo. Raha tsy ahivana foy ity tantarany dian'i Paoly sy Barnabasy ity dia hita fa tsy mora ny asa fampelezana filazantsara. Nefa rehefa tena tafatoetra tanteraka ao amin'ny tompo ny misionera izay ilazantsika ireo mpitory ny filazantsara dia mandroso hatrany ny asa ary anehoan'Andriamanitra voninahiny hatrany. Fahombiazana hatrany ny ry havana no setry ny fankatoavana an'Andriamanitra amin'ny asa izay atao. Raha jerentsika
ivirinana kely ny dian'izy ireo tao listra eo amin'ny 9 eo lolo kely eo. Raha iny nasitrana ny lehilahy iray nalemy tongotra ny ekibon-dreny iny Paoly dia noraisy ny olona tao listra ho toy ny Andriamanitra kely izy ireo lahy ary saika anateran'izy ireo fanatitra mihitsy aza nefa dia nilavin'izy ireo kitrano zany ka dia nandritra ny fitafiana izy ireo maky ny fibebahany ka nilazany tamin'ny olona fa olombelona tahaka azy ireo ihany izy ireo. Mila mitandrina isika ry havana amin'izao fotoana izao isika fiangonana mba tsy ho fanindraindrana olona no azo vahana amin'ny asa fitoriana izay ataontsika ka mety afara amin'ny fametrahana ireo nanao asa fanompoana miavaka hitovy larana amin'ny Jesosy. Mila fanetretena tanteraka isika amin'ny asa fanompoana izay ataontsika ka Jesosy no asandratra fa isika kosa hihetry. Matetika nefa dia tora-bato ny setry ny filazana ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra toy izay nahazo amin'ny Paoly teto. Tsy nataony nankivy anefa izany fa mbola indrona noho ny diany nakany deribe izy ireo lahy noho ny fanampian'ireo mpianatra azy ireo. Ary dia nataona olona maro izy ireo ho isan'ny mpianatra tany deribe na dia teo aza ny fisedrana nahazo azy ary mbola nandrosa trano tamin'ny fitoriana koa ka mbola sany verina nakany Antokia indray na dia ireo josy tsy mino avy ao Antokia aza no nitarika ireo olona namono azy ireo tao deribe. Ry havana, tsy mora ny asa fampelezana ny filazantsara koa ka mila trano ny fifanohanana izay toy ny nataon'ireto mpianatra ireto tao listra. Tokony handrosa trano amin'ny fanompoana ny tompo isika na dia eo azy ireo fisedrana maro samihafa. Eny mety hiatra-manaina. Izay rehetra teo velona amin'ny toe-panahaka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehina. Timoty 2:7-12. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra. Miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Timoty 2:4-5. Tafatoetra ny fony izay miandry ny tompo ka sahy mijovo vavolombelany amin'izay nitondra ny tompony diany. Nitantarain'i Paoly sy Barnabasy nanaovany tatra tamin'ny fiangonana tao Antokia izay fiangonana naniraka azy izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny alalany sy nankafan'Andriamanitra varavarana ho an'ny asa fitoriana. Asan'Andriamanitra niraka natao satria izy nanomo varavaram-pinoana ho an'ny jentilisa. Naombo ny dian'ireto misionera voalohany reto dia Paoly sy Barnabasy zany satria ny tompony nitarika ny asa misona nataony. Nitaridalana misionera ny tompo ary izy nanoratra ny fon'ireo nitoriana ny filazantsara. Ny fitantarana ny fiain'Andriamanitra amin'ny mpanompo manao ny asany ry havana dia mampiseho ny voninahitr'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra velona ka miasy miaro ny mpanompony. Izany fitantarana izany ihany koa dia fijorona vavolombelona amin'ny fahatsara'Andriamanitra sy ny fahavelomany ka manao ny zavatra maro tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainan'ny mpanompony ary indrindra mampitombo sy mampiorina finoana ireo izay mihaino izany. Ry havanao, ahitana fifaliana sy fahoriana ny asa fitoriana ny filazantsara. Ny fifaliana dia ilay maharitra mandrakizay ary ny fijaliana dia izay hiaretana ka mampitombo ny finoana. Izany hoe raha lazaina bangitokana dia tsy maintsy mandalo zavatsarotra maro isika mba hidirana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Araka izay voalaza ao amin'ny 2:20 tapany farany manao hoe tsy maintsy amin'ny fahoriana be no hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ko ambarao amin'izay manodidina anao izay nataony tompo taminao mba hampahery azy ireo amin'ny ady izay mety hiatra aminy koa. Ko amin'izany raha lamalalako dia miorena tsara, aza miova ary mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Korinthiana 1:10-15. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra. Amen. Ivavaka sika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina misaotra anao noho ny teninao izay nampahery anay isan'andro isan'andro.
Tamin'ity andro an'ity ianao dia nanambara aminay ny tokony handrosoanay hatrany amin'ny fanomponanao. Koa tafila hery ny fanahinao mahery izay Andriamanitra. Ahavitanay izay efa nekenay teo anatrehanao ary ifonanay aminao Tompo izay tsy vitanay. Ampahirizy mandrakariva izay iroso hatrany fa tsy hanana na hemotra koa matoky hatrany ny herinao izay Andriamanitra. Mangataka izay ho an'ireo misionera maro mielipatrana manerana ity nosina ity. Eny manerana izao tontolo izao mba hitoriana ny filazantsaranao. Ianao Andriamanitra ilolalana azy ireo ka nokatra ny fony izay hitoriana handraisana ianao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainany. Tozanany koa Tompo ireo mpitondra fivavahana kristianina maro. Mangataka izay ho an'ireo marary sy azo pahoriana sy trano Andriamanitra ny tsy salama ary ampahirezo ny azo pahoriana noho ny any Jesosy Kristy Tomponay. Fantatrao Tompo ny firongatry ny valana retandray ankehitriny. Koa mangataka indrindranao izay Andriamanitra hiaro ny mpanomponao isanandro amin'ny arety mandoza. Ao Tompo ireo azo pasairanana maro noho ny tsy visinasa, ireo fasairanana maro noho ny antony maro tsy voatanisa Tompo. Ianao ny tena vahaolana maritra mandrakizay. Koa atodio aminao Tompo ny vahoakanao. Maro Tompo ny tianay angatana sy ambaranao nefa matoky ny fitantananao izay Andriamanitra. Koa tolotra ho anao ny dera sy ny laza ary voninahitra mandrakizay. Fa izany vavaka izany dia farananay amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy anay manao hoe. Janay izay ny lanitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, izay akamtany ny lanitra, miloanay izay amin'sazo aminay, ary mandelany elokay, tahaka ny amelaka izay reka taminay, ary izay fotolonay amin'ny fakapana, fa manafanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa amin'ny finoana riavana ny tsodrana tolotranareo amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahitra mandrakizay amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.